Marina dia marina tokoa fa ny diabetika dia sokajiny ao anatin'ireo olona hoe marefo. Satria nahoana? Ny diabeta dia toetena entina mandramaty. Ny diabetika mihoatra amin'ny olona tsy diabetika dia ambanimbany kokoa ny hery fiarovana ao aminy. Raha izay. Faharoa, ny diabetika rehefa mikorotana ny diabetany dia mora andairana infection izy. Ninona infection mitranga dia mirongatra raha vao tsy milamina ny diabetan'ny diabetika. Dia izay no antony mahatonga hoe marefo ireo diabetika ireo. Fahatelo, misy ihany koa ireo diabeta tsy milamina izay miteraka voka-dratsy na complication du diabète hoy izay ny teny vahiny, any amin'ny lalan-drà, aty amin'ny fo, any amin'ny ati-doha, any amin'ny tongotra. Dia ny fahasimban'ireny lalan-drà madinika ireny raha tratrana aretina na infection goavana tahaka an'ity coronavirus ity dia tena vao mainka mampirongatra ilay trangan'aretina ary mampihena ny hery fiarovana ho an'ny ilay diabetika. Noho izany ho an'ny Hamadia ny fandraisana tanana ankehitriny hoe diabetika miatrika ny Covid-19 dia misy toromarika vitsivitsy izay apetraka eo. Voalohany amin'izany toromarika izany dia ny hoe mihiboka arak'izay tokony atao diabetika. Ao anatin'ilay fihibohana nefa ny zava-doza dia mipetraka sy mihinan-kanina. Noho izany mihiboka fa kosa manao fampiasam-batana na fanatanjahantena isan'andro. Fahatelo, mandanjalanja hatrany ny sakafo hohaniny, ilay sakafo ara-pahasalamana. Fahaefatra, mihinana na mampiasa ny fanafody tsy tapaka isan'andro. Fahadimy, afaka mihinana vitamina mba hampitombo ilay hery fiarovana. Vitamina C moa izany no anisany tsara indrindra. Ny fahaenina, tsy maninona mihitsy mba manao hevoka na huile essentielle io na reny ravi-kininina fotsy miaraka amin'izay manimanitra rehetra ireny. Ny diabetika vaovao dia mitombo isa ankehitriny. Tena mitombo isa no tonga manantony ety amin'ny Hamadia satria maro ireo olona izay mahafantatra fa manana toetena diabetika nefa tsy nijery mihitsy hatramin'izay fotoan'izay. Fa noho ity valanaretiny ity dia matahotra izy ireo dia mihazakazaka manantony ety mijery hoe sao dia diabetika. Dia maro amin'izy ireny tonga dia dépisté hoe positif ary misy ary efa misy complication.